ny fitahim-panahy sy ny fiainana mandrakizay ho anay rehetra tamin'ny alanany fahafatesanao teo amin'ny azo fijaliana. Makasitraka Jesosy manome voninahitra anao. Androany dia miteneny anao, manambara ny sitraponao, manambara ny fahamarinanao, manambara ny zava-miafina aminay tsirairay avy eto. Na ny mpitondra ny teninao Jesosy na zay miaino, sokafo ny fonay, sokafo ny masom-panahy, atsapa ny fitiavanao sy ny sitraponao ary ny fahatsaranao rehetra indray. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ndao tsika hitehaka mafy be ho an'i Jesosy dia manasanao azo toerana. Alleluia. Androany dia araka ny fandaminana dia sekoly fanasitranana. Mety gagagaga ianao mahita fa aza gaga fa za koa raha mety ho gaga. Fa ndaontsika aloha hifantoka amin'ny fandaram-potoana apetraka Jesosy dia ny sekoly fanasitranana. Ny loha hevitra ho resantsika androany dia momba n'ilay mpanasitrana antsika. Amen. Ilay mpanasitrana antsika. Raha miteny an'izany zao dia ny zavatra mahazatra sy haino eny amin'ny fiangonana mpifoazana samihafa dia hoe ay zay le Jehovah rafa. Araka ny voasoratra any amin'ny Exodus 5:20 any angamba raha tsy diso amin'izay mantsy 5:20. Tamin'izay Jehovah no niseho voalohany dia niteny izy hoe tsy hoe niseho voalohany fa niseho tamin'izay anaran'izay izy zay ampahany aminy. Mety ho zay ny tonga ny an-tsainao. Tsy diso akory zay. Fa nisy fahafenona tonga taty aorianan'izay. Dia zay le ho resantsika eto androany. Ilay mpanasitrana antsika. Ndaontsika aloha mamaky tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Efesiana 2:1 ka hatramin'ny 10. Efesiana 2:1 ka hatramin'ny 10. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianareo dia efa novelominy fony mbola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo izay nalehanareo fahiny araka ny fomban'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Teo amin'ireo no nitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filan'ny nofontsika ka nanaovantsika ny daniny nofo sy ny saina ary araka ny toetsika dia zanaky ny fahaverezana toy ny sasany koa isika. Fahatezerana toy ny sasany koa isika. Misaotra. Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindrapo noho ny halehibe ny fitiavany izay nitiavany antsika, na dia fony mbola maty ny fahadisoana antsika dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy, fahasoavana ny namonjena anareo. Ary niarana tsangany sika ka niarana petra ny any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy mba hasehony amin'ny andro ho avy ny haben'ny haren'ny fahasoavany amin'ny fahamoram-panahy iny amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao izy irehare. Fa asantsika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Amen. Raha mijery eo amin'ny 1:1 tsika dia mahita avy hatrany hoe ary ianareo dia efa novelominy fony mbola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo. Alleluia. Miarabanao androany satria novelomin'Andriamanitra ianao. Novelomin'Andriamanitra ianao. Tsara ho fantatsika fa ny aretina lehibe indrindra izay tsy ahitana fanafana ary tsy nahitana fanafana dia ny fahafatesan'ny fanahy. Ny fahafatesan'ny fanahy izay ilay fisarahana amin'Andriamanitra. Tsy afaka mahita ny voninahitr'Andriamanitra, tsy afaka mifanatri-tava amin'Andriamanitra. Aretina lehibe zany. Izay ny aretina lehibe indrindra, tsy nahitana fanafana fahiny. Raha tsy tonga Jesosy nanatanteraka ny asa-pamonjena. Nandrovitra n'ilay rindrim-pisarahana teo amin'Andriamanitra sy ny olona izay nohariany hitovindrika taminy.
misy fanoarana zay tsy fanoarana izy fa tena tantara n'lay lehilahy mpanan-karena sy lay Lazarosy manitra aitsika tsara io tantara io dia voalaza fa teo atratra ny Abrahama ilay Lazarosy manitra fa lay mpanan-karena kosa lay mpanan-karena ratsy fanahy kosa dia tary amin'ny ilany tary amin'ny lalina tary nisy azy fa nifankahita ry zareo tamin'izany vaninandro izany dia mbola teo atratra ny Abrahama no nisy ny olom-bovonjy marina araka ny lalàna fa mbola tsy tonga Jesosy mbola tsy nanatanteraka ny asa mpamonjeny Jesosy dia mbola tsy nivahan'i Jesosy io tratra ny Abrahama io fa ankehitriny kosa Jesosy rehefa maty sy nitsangana tamin'ny maty dia efa nisokatra io indraindray misy hira manao hoe any atratra ny Abrahama fa ny tena marina tsy any atratra ny Abrahama ntsony efa tsy izay ntsony fa efa eny atratra ny Jesosy. Halleloja. Tsara ho fantatsika zany fa ny tena aretina misy eo amin'ny zanak'olombelona dia io aretina io fahafatesan'ny fanahy fisarana amin'Andriamanitra. Zay mahatonga ny Paoly miteny amin'ny Romana 7:7-20 ka hatramin'ny 4:20 hoe minaran'i Jesosy fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ozy Jesosy satria ny olona rehetra zany dia tsy mahita ny voninahitr'Andriamanitra io. Le olana zany problema mpisarahana amin'Andriamanitra. Le aretina zany dia areti-pahafatesana mihitsy an'ilay fanahy izay tsy afaka mahita an'Andriamanitra ka na dia nataoko aza hoe na dia ataoko hoe tsisy hamarinina amin'ny lalàna fa dia ataoko hoe na dia nanao ny asan'ny lalàna ary ilay Lazarosy mahantra dia tsy tany amin'Andriamanitra izy fa tany atratra ny Abrahama. Azonareo dia any mety hoe tsy dia misy fijaliana be fa tsy misy an'ilay tena voninahitr'Andriamanitra afaka ho hitany. Araka ny ambaran'ny Paoly hoe samy efa nanota dia tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, tsy mahita, tsy afaka mifanatry tava amin'Andriamanitra. Fa ahoana kosa ozy Paoly eo amin'ny 2:4 ka hatramin'ny 5:20 minaran'i Jesosy nefa hamarinina maimam-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny raha no fanavotana amin'ny finoana anehoana ny fahamarinany amin'ny tsy namalen'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny nandeferany mba hanehoana ny fahamarinany ankehitriny mba ho marina izy sady anamarina izay manana finoana any Jesosy. Amen. Hamarinina maimam-poana amin'ny fahasoavana fa ho an'izay manana finoana an' Jesosy. Jerefo tsara ery ambony teo amin'ny teny vakitsika tao amin'ny Efesiana 4:2 teny haitsika loatra 9:9 fa fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana dia manamafy indray Paoly aty amin'ny Romanina ho an'izay manana finoana an' Jesosy. Misy fahasoavana nomen'Andriamanitra zany fa raisina amin'ny finoana. Raha ohatra jerena amin'ny dika teny hafa io Efesiana 4:2 io dia amin'ny alalan'ny finoana ozy ilay teny. Raha atao teny frantsay zany dia hoe par le moyen de la foi. Fahasoavana namonjena anareo amin'ny alalan'ny finoana. Misy zavatra roa mivoaka zany eto tsara ho fantaritsika amin'ity maraina ity. Voalohany indrindra aloha dia izao tandremy saovariana amin'ny fitadiavana vahaolana sy fanasitranana amin'ny aretina hita ety amin'izao tontolo izao sy amin'izao fiainana izao. Tsy manamaivana an'izany tsy manamaivana an'izany Andriamanitra fa ontsy izy rehefa marary ianao, ontsy izy rehefa mandalo olana ianao fa zao aza variana amin'izay aloha, aza fantokany aloha ny fifantohanao satria misy aretina lehibe kokoa noho izay efa tena marina efa eo le fanafodiny ary efa eo le mpitsabo azy ary efa eo le mpanasitrana azy. Izy no resantsika eto androany dia Jesosy ny anarany. Ndao tsika tiaka mafy be ho azy aloha. Ndao tsika aloha tsy ho variana loatra amin'ny fitadiavana vahaolana sy fanasitrana amin'ny aretina hita ity amin'izao tontolo izao sy amin'izao fiainana izao satria maro tokoa ireny. Ary manomboka eo amin'ny tsirairay dia misy aretina.
ny mpivady, ny ankohonana, ny fiarahamonina, ny firenena. Reny zava-misy reny dia vokatra ilay nidiran'ny fahotana. Ka tsy mahagaga raha ny mifanohatra amin'ny fiarahamonina indrindra tao Edena no iainantsika izao. Tsy nisy aretina tao Edena. Tsy nisy fifandirana, tsy nisy ady seza, tsy nisy fikatsahan-karena, tsy nisy mpivady ny ady sy ny fampisamaritaka. Satria tamin'izany andro izany dia mbola tsy tafiditra ny fahotana. Azo anatenanan'Andriamanitra ny aretina izay lalovanao ety amin'izao tontolo izao. Saingy toe-javatra mandalo ihany izany, fa ilay fanasitranana faratampony dia ilay fananganana ny fanahintsika izay efa novelominy tamin'ny alalan'ny asa famonjen'i Jesosy, io no fanasitranana maharitra mandrakizay. Azonao ve ilay tiako ambara? Io ilay fanasitranana maharitra mandrakizay. Raha sitrana ianao androany dia mety ho sitrana ianao mandritra amin'ny 10 taona dia alain'i Jesosy ianao afaka 10 taona. Dia tsara be aloha fa mba nisy 10 taona mpanasitranana izany ny iainanao. Fa raha ny fanahinao ny sitrana dia maharitra mandrakizay izay. Misy olona mahazo fanasitranana amin'ny alalan'ny fahagagana. Iainana eny ilay izy mandritra ny taona maro. Fa indrisy fantatsika tsara fa indraindray tena possible izany. Ilay tena fanasitranana tena izy tsy nitoetra tao aminy. Misy izany. Misy olona ohatran'izany. Izay no mahatonga an'i Jesosy ohatra rehefa nanasitrana an'ireo olona maro samihafa, nisy jamba, nisy boka ohatra, dia hitanao mihitsy hoe reto sitrana. Fa misy ny tsy miverina nanome voninahitra azy, ohatra, fa sitrana fotsiny izy, dia netiny ilay fanasitranana. Fa ilay anankiray tonga nanome voninahitra an'Andriamanitra no tena nandray an'ilay fanasitranana ambony indrindra. Amen. Mpanjiny ilay fanasitranana maharitra mandrakizay. Ilay tena fanasitranana. Amen. Faharoa manarak'izay dia hitantsika teo fa amarinina maimaim-poantsika, izany hoe raisitsika maimaim-poana izany ilay fanasitranana ny fanahintsika avy amin'i Jesosy. Ho antsika izay, ozy ny tenin'ny Paoly teo ambanin'ny tsindrimandrin'ny fanamasina hoe efa maty fanahintsika fahiny, ozy izy Paoly. Io fanamarinana maimaim-poana io ilay antsoina hoe fahasoavana. Amen. Hitantsika ny verimberiny io tao amin'ny Efesiana sy ny Romanina izay mivakitsika teo, ary mbola afaka hitantsika any amin'ny teny maro samihafa ao amin'ny Baiboly, fa ireo aloha no raisitsika androany. Dia ndao aloha isika hijery kely hoe inona tsara izany atao hoe fahasoavana izany. Fa indraindray ilay izy mety tsy mazava tsara. Ny fahasoavana dia fanomezana maimaim-poana. Tsy ny sasaranao, tsy avy amin'ny asa sy ny ezaka izay ataonao, tsy vokatry ny fahamendrehanao, tsy ny vidinao. Ary ny tena marina ny fahasoavana dia tsy hanananao zo. So misy milaza mantsy hoe zoanay mihitsy ny sitraka an'izany fahasoavana izany, tsy hanananao zo izany. Tsy hanananao zo izany. Io fahasoavana io dia tsy maintsy nisy olona nefa izay nividy sy nanefa azy. Dia tsy isy izay fa Jesosy. Fa tsy ianao akory, fa tsy izaho akory, fa tsy pasteur, tsy apôstôly, tsy, fa Jesosy no nividy an'io tamin'ny alalan'ny fijaliany, tamin'ny alalan'ny rahany, tamin'ny alalan'ny fahafatesany. Alleloia. Izay no mahatonga ny fahafatesan'i Jesosy lasa reharehantsika. Izay no mahatonga ny hazo fijalian'i Jesosy lasa reharehantsika. Tsika izany tsy mirehare ny amintsika, ny amin'ny tenantsika, ny amin'ny na akory ary tamin'ny nandraisantsika n'izany fahasoavana izany. Fa hoy izy Paoly ny hazo fijalian'i Kristy ihany reharehako. Satria io no marika azo tsapain-tanana sy hita maso, an'ilay fanomezana tsara indrindra sy ilay fanasitranana tsara indrindra.
dia le antsoina hoe fahasoavana. Fahasoavana zany dia fanomezana maimaim-poana men'Andriamanitra anao. Inona nefa ny takiana manoloana an'izay fahasoavana izay? Ny takiana amin'ny olombelona raha te ho sitrana amin'ny fahafatesam-panahy dia ny andray ny fahasoavana amin'ny alalan'ny finoana. Izay le teny nivakitsika teo, natao amin'ny Efesiana, natao amin'ny Romanina, amin'ny alalan'ny finoana. Inona tsara zany ity finoana ity? Satria tsy azo atao ambanin-javatra izy io. Vakitsika daholo ny teny vitsivitsy izay mamaritra ny atao hoe finoana. Hébreux 12:1. Minaran'i Jesosy ary ny finoana ny fahatokiana ny amin'ny zavatra tenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Amen. Ny finoana zany dia tsy hitanao, tsy fantatrao, tsy zavatra azo tsapahitanana le izy, fa fanantenana mipetraka ao anatinao. Amen. Ao amin'ny Galatiana 2:2-20. Iny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Aminaran'i Jesosy voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana ary tsy za tsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Ka izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Ny finoana dia ivelomana. Raha tsy misy ny finoana zany dia tsy velona io fanantenanao io, tsy velona fa ohatran'ny ataoko hoe raha misy labozia mirehatra zany dia raha tsy hoe le finoana dia maty le labozia. Romana 10:7-7. Minaran'i Jesosy koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary toriteny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy. Ny finoana dia velombelomon'ny toriteny avy amin'ny tenin'i Kristy. Izay no mahatonga antsika mihaino teny. Izay no mahatonga antsika mianatra any amin'ny sekoly, tsy le sekoly ianaran'ny zanantsika any amin'ny primaire sy ny secondaire akory, fa ny sekoly ny tenin'Andriamanitra izay rahantsika eto isan'andro mba ho velombelona ny finoantsika. Amen. Ny Efesiana 2:7-7 dia milaza an'izao ihany koa ny anaran'i Jesosy, mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana ka hamaka sy orina mafy amin'ny fitiavana ianareo. Ny finoana mitoetra ao anatinao no mahatonga ny fitiavana mamaka sy miorina tsara. Atao hoana ny ity raha ohatra ka tsy mino ianao? Raha tsy mino an' Jesosy ianao tsy afaka mity an' Jesosy. Raha tsy mino ianao fa misy izy, raha tsy mino ianao fa nanantanteraka asa-pamonjena izy tsy hitany masontsika. Raha mieritreritra zay Jesosy, ohatrany ahoana rezan'i Jesosy zany, dia misy an'le sarina olona misy volombava iny mety ho tonga ao an-tsainao. Enkaneka tsy izay no tonga ao an-tsainao. Ny anahy aloha tsy izay no tonga ao an-tsaiko. Satria za resy lahatra fa tsy ohatran'iny zany Jesosy. Tsy ohatran'iny izy. Fa zao ny toetrany sy ny maha izy azy, ny asa-pamonjena nataony dia tonga dia hitanao ao anatin'ny sainao sy ny fevitrao. Zay le finoana dia mahatonga anao lasa tia azy. Araka ny ambaran'ny Paoly eto amin'ny Efesiana zany dia rehefa tsy mitoetra ao am-pontsika zany le finoana dia sarotra be ny iorenan'ny fitiavana an'Andriamanitra. Aoka hitoetra ao am-pontsika tsara zany any finoana. Ny finoana ihany koa dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa fanomezam-pahasoavana. Fantatrao ve zany? Korintiana 1:12-7. Anaran'i Jesosy, ary ny anankiray finoana amin'izany fanahy izany ihany. Ny finoana zany dia fanomezana avy amin'Andriamanitra ihany koa. Hafahafa be le izy tsy izy avy amintsika mihitsy zany ve fa ahoana ary? Tsy izy avy amintsika mihitsy ka. Avy amin'ny daholy. Na ny finoana ao amintsika io ary zany dia avy aminy. Fa ny anjarantsika dia mikolokolo azy, ny anjarantsika dia mitahiry azy, mampiasa azy ihany koa, azo ampiasaina ny finoana. Fa tsy avy amintsika koa ka izany io finoana io, fa avy amin'Andriamanitra, satria fanomezam-pahasoavana koa io. Dikany hoe fanomezam-pahasoavana dia don de grâce, zany hoe arak'ilay fahamaritana natao hoe fahasoavana teo, fanomezana maimaim-poana ihany koa zany ny finoana.
taka n'ilay famonjem-pahasoavana. Fa zao fotsiny ny fahasoavany ny famonjena raisina fa ny fanomeza-pahasoavan'ny finoana ampiasaina tehirizina ampitomboana. Amen. Ny finoana araka izany araka ny voalaza teo dia tsy maintsy tehirizina. Tsy maintsy tehirizina ny finoana. Tehirizina tsara. Timoty faharoa toko fahaefatra andiny fahafito. Haitsika tsara io teny io minaran'i Jesosy. Efa niady tsara natateraka ny fihazakazahana, ny tahiry ny finoana. Amen. Tehirizo tsara ny finoana. Fa raha tsy voatahiry ny finoana dia mety angatsika hatramin'ny fitiavanao an'Andriamanitra. Possible zany, possible zany hoe angatsika ilay izy. Fa tsy nonona aminaran'i Jesosy eto fa nizaniza mandre an'izao teny izao dia tsy angatsika mandrakizay ny fitiavany an'Andriamanitra ary tsy ho raraka mandrakizay ny finoanao. Amen. Ny finoana tsinona dia mety ho raraka ary sanatria mety ho levina. Eo zany ilay andraikitra apetraka Andriamanitra aminao. Hitahiry ny finoana. Ao amin'ny Luka toko 7:9 dia hozy Jesosy hoe kanefa raha avy ny zanak'olona izy dia moa hahita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Ampetrehitra io tenin' Jesosy io satria midika zany fa mety misy finoana ho raraka zany rehefa miveriny Jesosy. Na tamin'izy tonga tety dia nisy finoana raraka be dia be koa tao. Satria nandritra ny 300 taona dia tsy nisy mpaminany, tsy nisy faminaniana tonga mihitsy talohana nahatongavan'i Jesosy. Jaona mpanao batisa zany mba tonga teo nanamarina sy nanomana ny lalan'i Jesosy. Dia be dia be ny finoana raraka tamin'izany. Dia hozy hoe rehefa miverina koa dia tena mbola hita finoana ve? Ilay izy tsy valeny hoe enina tsy fa fampietreretana mahatonga antsika hisaintsaina hoe mety very zany io. Mety ho raraka zany io finoana io. Ka mila mitandrina, tsy mila mitahiry azy. Eo amin'izay resaka finoana mety ho raraka izay ka mahatonga ny tompo mampitandrina antsika dia eo amin'ny Luka toko 2:1-3:30 sy 2:30. Hozy Jesosy mantsany Petera, Simona Petera. Aroa ny tompo ry Simona, indro Satana efa nilofony nitady anareo ho kororohiny toy ny vary. Nefa izaho mangataka ho anao mba tsy ho levina ny finoanao ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ireo rahalahinao. Amen. Mety ho levina ny finoana fa mitandrema ry zanak'Andriamanitra. Aza mety ho sodokany izay mety ho rivim-pampianarana milaza hoe tsy maninona izany io fa tsy levina izany io, tsy maninona izany io. Fa Jesosy no miteny eto. Raha tsy nangataka izy dia mety ho levina ny finoana. Ny fangatana nataon'i Jesosy dia tamin'izy mbola teo amin'ny toeran'ny zanak'Andriamanitra, olombelona. Andriamanitra tonga nofo. Dia nangataka izy mba tsy ho levina ny finoana. Petera, ndaoko antsika hangataka mba tsy ho levina ny finoantsika, mba tsy ho levina ny finoan'ny anabavintsika sy ny rahalahintsika ao amin'ny tompo. Ny rahavavinao amin'ny tompo raha vehivavy ianao. Angatao mba tsy ho levina ny finoana. Fa Jesosy mamaly vavaka. Matoky amin'ny teniny izy. Amen. Fa ny loza dia ny filazana fa rehefa eo io finoana io dia efa eo io Tsy mila kolokoloana io Tsy mila atao ninina intsony io Tsy fitiavana hitsikera ireny karazam-pampianarana ireny. Fa ny tenin'Andriamanitra dia mazava. Ny tenin'Andriamanitra dia mampitandrina. Ny tenin'Andriamanitra dia manitsy. Amen. Tehirizo ny finoanao. Tehirizo amin'ny alalan'ny fangatahana. Izay zany no fomba hitehirizana azy, mangataka amin'iray, miombina amin'iray mba ho tehirizo ny finoantsika. Amen. Ho famintinana kely zany aloha eto ny fanasitranana, ny fanahy dia fanomezana nomen'i Jesosy. Io ilay antsoina hoe fahasoavana, fanomezana maimaim-poana nomen'i Jesosy. Ny finoana kosa dia ilay fanomezana ihany koa izy io, napetrak'Andriamanitra atao anatintsika, dia ilay fomba andraisantsika sy anekentsika an'ilay fahasoavana. Amen. Ao Resy lahatra
mazava aminao zany tenin'Andriamanitra zany. Ndao amin'izay tsika izao aloha hijery kely an'ilay mpanasitrana, satria izay no lohahevitsika androany, ilay mpanasitrana atsika dia Jesosy zany. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra indray eto Jaonina 7:7-10. Jaonina 7:7-10. Ny anaran'i Jesosy, ary tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona. Amen. Ahoana koa ary zany? Nga menarana indray, nga moa zany fa ahoana ny ampitoviana amina menarana ve ny zanak'olona? Misy fampianarana be dia be efa nentin'ny mpanompon'Andriamanitra momba an'io teto. Fa zao no tiako jerenao aloha zany, ndao jerentsika hoe inona le menarana nasandratry Mosesy tany anefitra io, inona tsara le contexte nisy an'le izy tamin'izany. Dia vakitsika aloha ny nomeritiko fa 2:5-5. Io zany le resaka menarana tamin'ny andron'i Mosesy tany anefitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, nomeritoko fa 2:5-5. Ary ny teny nanometsiny an'Andriamanitra sy Mosesy ny olona ka nanao hoe, nahoana nentinao niakatra avy tany Egypta amin'ny lalan'ny mpisafitany izay ho faty aty anefitra, fa tsy misy mofo na rano aty, ary mahamona aminay na ny fanahinay itony mofomofo foany tony. Ary Jehovah dia nampandeha ny menarana anafy teny amin'ny olona ka nanaikitra ny olona ireny, dia nahafatesana be ny olona Israely. Dia nakeo amin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe, efa nanoto zahay, fa efa nitenina ny metsiny an'i Jehovah sy ianao, ifona amin'i Jehovah zahay mba hanesora ny menarana aminay. Dia nifona ho an'ny olona Mosesy. Ary hoy Jehovah taminy, manaova menarana afo ka antony amin'ny hazo lava, ary izay rehetra voakaikitra dia ho velona raha mijery izany. Dia nanao menarana varahany Mosesy ka nanatona azy tamin'ny hazo lava, ary izay olona voakaikitra ny menarana dia nijery ilay menarana varahana dia velona. Amen. Mety maro amintsika nefa mahafantatra n'le tantara raha miteny Jesosy hoe tahaka nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona. Fa io zany aloha le tena tantara, mety misy vitsivitsy amintsika mety mbola tsy mahafantatra tsara. Zany ny zavatra niseho tany anefitra raha ohatra teo an-dalana ny zanak'Israely niala avy tany amin'ny tany Egypta dia nampandehan'Andriamanitra tany anefitra, nomonmonina tsy faly, lazainy fa mofomofo le menazy, dia nampandeha menarana afo teo amin'ny olona Jehovah ka nahatonga ny olona nikakery ny menarana dia maty. Fa nanangana menarana varahany Mosesy dia nahantona tamin'ny hazo lava. Izy ankehitriny kosa dia asandratry Jesosy tahaka an'ilay menarana varahana, ka izay rehetra mibanjina azy dia sitrana. Tsy sitrana amin'ilay aretin'ny fahafatesany nofo tahaka ny seho tany anefitra tamin'ny andron'ny Mosesy, fa sitrana amin'ilay fahafatesany fanahy. Izay olana lehibe tsy mbola nahitana vokatra na tamin'ny andron'ny Mosesy na tamin'ny andron'ny mpaminany, fa nahitam-bokatra kosa sy valiny sy fanasitranana tamin'ny alalan'i Jesosy. Aleloia. Ohatrany hoe tsy tenenina mpientanentanana be le izy, fa tena tsy haiko, tsy hay hofaritana ny habean'izany, endrim-panasitranana izany. Satria mihoatra lavitra eritreretana hoe misy menarana manaikitra, menarana afo manaikitra dia mijaly le olona sady maty, fa misy dia jery an'le menarana varahana dia sitrana. Fa misy endrim-panasitrahana mbola lehibe lavitra noho izany. Dia ilay nitanterahany Jesosy tamin'ny alalan'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Izay no mahatonga ny mpitsabo, mety misy mpitsabo amintsika eto, mampiasa an'ilay lakroa kely dia misy ohatran'ny biby lava kely iny. Afaka mitsabo tokoa ny olombelona, ary tena mahay mitsabo satria fanomezana avy amin'Andriamanitra, talita avy amin'Andriamanitra ireny. Dia misy ny sitrana, misy ny tsy sitrana. Fa ny aretin'ny nofo ihany no afaka hositranana sy ho karakaraina amin'ireny.
fa ny aretin'ny fahafatesam-panahy kosa dia Jesosy ihany no afaka manasitrana azy ary efa nanasitrana azy. Ndao hitehaka mafy be ho azy, tsara loatra izy. Jesosy ilay mpanasitrana sy mpitsabo mahay, tsara fanahy, malala fomba, mitsabo sy manasitrana maimaim-poana ny areti-pahaverezan'ny olombelona. Io Jesosy dokotera mahay io nefa dia malala fomba loatra, ka dia mangataka lalana aminao izy raha mba afaka hanaiky ny amonjena anao. Amen. Ohatr'izay ny toetra an'Andriamanitra. Mety ho raisin'olona ho fahalemena zany, fa tsy fahalemena zany, fa fahatanterahany herin'Andriamanitra zany. Eritrereto azonao raisy sary an-tsaina anie, misy aretina mandoza ao anatin'ny vatanao. Na ianao raha mety tsy mahafantatra an'ilay izy, fa ianao zany ampijalian'ilay izy fotsiny. Misy dokotera tonga avy any tonga dia namantatra hoe zao io aretinao io, ary zary ihany ny afaka mitsabo an'io. Ary io aretin'io tsy ahita-panasitranana mihitsy. Ary ny fitsabokan'io aretin'io dia maimaim-poana, tsy mandoha vola ianao, tsy manao ninninina ianao. Ary io aretin'io dia tsaboko aingana be, vetivety, ray andro fotsiny ny tsaboko azy, aretina efa nentinao amatonany, fa tsaboko ray andro ianao dia vita. Vita le izy. Fa zao fotsiny ny angatahako aminao, meo any fanekenao hoe azoko sitranina ve ianao. Amen. Zay fotsiny ny angatan'Andriamanitra amin'ny olona, fanekena hoe azoko sitranina ve ianao. Be dia be ry havana no tsy manaiky ho sitranan'Andriamanitra amin'ilay fanasitranana faratampony indrisy. Ary zany ny antom-pisitsika zanak'Andriamanitra, andresy lahatra ny olona mba hanaiky izy ho sitranin' Jesosy. Sarotra be ilay izy indraindray, nefa tokony ho tsotra kely tahaka an'izany. Raisy tsara an-tsaina anie izay sary izay, izay mpitsabo tsara fanahy izay, izay mpitsabo malala fomba izay. Averiko indray fa mety ho raisin'ny olona loatra ny fahalemena zany. Ahoana moa zany mahaposibla an'izany? Jesosy indray no mandondona ao am-baravarany fo. Afaka manasitrana anao ve aho? Fa zay ny voasoratra. Afaka manasitrana anao ve aho? Amin'ity areti-pahafatesana izay mahazo anao ty. Ohatr'izany Jesosy tsika nefa. Miandry ny fanekenao izy. Miandry ny fanapa-kevitra ao izy. Raha misy amintsika androany eto maheno dia tak'izany ny fitiavan'Andriamanitra, tak'izany ny fahatsarany Jesosy, mitondra ny aretintsika, ny areti-pahaverezan'ny olombelona teo amin'ny hazo fijaliana. Mandondona ao am-baravarany fonao mba hanekenao, manome autorisation kely fotsiny ianao. Eny ary Jesosy aho. Firifiry moa ny fijoroana vavolombelona momba n'olona efa eo am-bavahoana ny fahafatesana. Mbola vao mahaly zao ny naheno anankiray momba an'izay. Eo am-bavahoana ny fahafatesana, nanana fiainana tena lavitra an'Andriamanitra, ary indraindray raha tena manda tanteraka an'Andriamanitra. Fa teny kely anankiray manaiky an' Jesosy fotsiny, dia meona aminy tsika any an-danitra any. Ianao hoe eto androany, mety mbola tanora, mety efa nahazo taona, mbola azo eritreretina hoe mbola lavitra ny aretina, azo eritreretina hoe mbola afaka manapa-kevitra. Fotoana androany raha mbola tsy nandray an'izay fanapa-kevitra izay ianao. Fotoana androany. Amen. Ny teny rehetra izay zaraintsika dia tokony hahatonga anao hibanjana an' Jesosy, ity bebe koa an' Jesosy. Manantena fa ny teny zaraina hatreto dia
mitondra an'izay any aminao, atonga anao ho tia, atonga antsika ho tia an'ilay mpanasitrana tsara indrindra dia Jesosy zany, zay mihoatra lavitra noho zay endrim-panasitrahana andrasanao eto tany. Amen. Raha ohatra misy teny zaraina ka mahatonga anao tsy voatery hoe ho tia an' Jesosy, tsy rehatra amin'ny fitiavanao an' Jesosy, dia mila mamperitritra ihany zany. Indraindray ny teny mety mafimafy, mety mafy ny mandray azy, mafy ny miaino azy. Fa na le mafy indrindra raha tsy fantatro ianao, fa raha za manokana aloha rehefa mandray karazana teny mpantsiana dia vao mainka mampitombo ny fitiavako an'Andriamanitra ary izay teny izay. Nisy fotoana nandalo zavatra anankiray izay, nisy fotoana tena tsoroko na nalavitra an'Andriamanitra nandritra ny taona vitsivitsy, dia niverina tao amin'ny tompo aho. Rehefa niverina tao aminy aho dia nisy zavatra niseho teo amin'ny fiainako, teo amin'ny fiainan'ny zanako, satria tena nisy aretina be nahazo azy. Dia rehefa nisaintsaina dia izao ny zavatra voaraiko tamin'ny tompo hoe mety ho endrika, mety ho narary tamiko ilay zavatra nahazo ny zanako izay, fa mari-pitiavana avy amin'Andriamanitra ilay izy ary mbola entiko mandraka androany. Rehefa sendrasendra fotsiny aho ohatra hoe mety ho varindrina na mety manalavitra kely an'Andriamanitra dia jereko ilay sarin'ilay zanako tamin'izany fotoana izany, dia tadidiko hoe taiza ho aiza ny nisy anao, avaiza ny nakako anao. Inona ny zavatra tiana ambara? Ny zavatra avelan'Andriamanitra iainanao indraindray, na ny teny mpantsiana izay men'Andriamanitra anao indraindray mety marary, mety mangirifiry kely, fa tadidio fa mahatonga anao ity an'Andriamanitra avokoa ny tanjony ireny rehetra ireny. Amen. Ndao tsika ny hamaky vetivety indray an'ity zava-miafiny fifandraisantsika olombovonjy amin'ilay mpanasitrana tokana sy tsara indrindra dia Jesosy zany. Satria verina fa makany ny tena tanjona, mahatonga antsika hibanjina an' Jesosy, mahatonga antsika ity bebe kokoa isan'andro an' Jesosy. Nisy fotoana tsy tena natsapa tsara n'izany fitiavan'Andriamanitra sy izany fitiavana an'Andriamanitra izany. Ohatra ny tsy haingo tsara ny rehetra atao tanatin'ny foko izany fitiavana an' Jesosy izany. Dia indraindray rehefa miresaka ny zanak'Andriamanitra eny hoe tena tia be an' Jesosy izy dia ohatra ny tsy azoko tsara ilay izy. Hoe ahoana moa fangano fiainana amin'Andriamanitra moa tsy ohatry ny hoe disiplinina fotsiny dia manao izay tiany atao fotsiny dia izay fotsiny aloha. Fa kay tsy izay ilay izy. Fa kay ilay izy fiarahana ara-pitiavana. Amen. Aveliko foana moa izay satria zava-dehibe loatra. Efesana toko 4:2 manomboka amin'ny 2:2 ka hatramin'ny 2:7. Ndao vakitsika lavalava izy ity fa zava-miafy ny fifandraisantsika olombovonjy amin'ilay mpanasitrana tokana antsika. Amin'ny anaran'i Jesosy, ianareo vehivavy manekena ny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo, fa ny lahy lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonana, ary izy no mpamonjy ny tena. Fa tahaka ny anekeny fiangonana ny Kristy no anekeny vavy ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Ianareo lehilahy tiavan'ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana, ka nanolora ny tenany hamonjy azy, mba hamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny, mba ho raisiny ho an'ny tenany izany ho fiangonana. Ho fiangonana malaza tsy misy petipetina na fiketronana na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Dia tahaka izany koa ny lehilahy tokony ho tiany vadiny tahaka ny tenany ihany. Izay tiany vadiny dia tiany tenany, fa tsy mba misy olona tsy tiany nofiny, fa mamelona sy mitaiza azy. Dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana, fa momba ny tenany sika. Ary noho izany ny lehilahy dia andony ray ny sindrenika ray amin'ny vadiny, ary dia ho nofy ray ihany izy roa. Zava-miafina lehibe izany fa milaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana. Amen. Na izay nantenin'Andriamanitra voambara tany amin'ny Genesis toko 2:4 ary izany dia manambara ny mikasika an'io firaisantsika amin'Andriamanitra io.
fiombonana sy firaisana amin'Andriamanitra. Amen. Fitiavan'Andriamanitra manantena fa miredareda sy mitombo isan'andro ny fitiavanao an' Jesosy. Amen. Resaka mpanasitransika dia ozy aho tany am-pendohana hoe rehefa miresaka fanasitranana dia matetika ty amin'ny fiangonana mpifoazana dia misy hoe Jehova Rafa. Exodosy 5:5 niseho a Jehovandriamanitra dia ozy hoe za no Jehova mpanasitrana. Dia mandraka androany dia io matetika andraisin'ny fiangonana tsy diso akory fa marina. Ary indrindraindrindra io no raisina sy averimberina mba hanatenana fanasitranana eo amin'ny nofo. Tsy manino zany satria samy miandrandra fanafahana fanaintainana avokoa sy famahana olana ety an-tany avokoa. Fa tehiteny aminao aho hoe ilay fanasitranana nentin' Jesosy dia fanasitranana tao amin'ny fahafenona. Ary ny anaran'i Jesosy dia ilay anarana ao amin'ny fahafenona. Ndao ny vakitsika ny Kolosianina, Kolosianina 2:2-5 amin'ny anaran'i Jesosy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babony amin'ny filozofia sy ny famitahan'olona araka ny fampianarana voatolotry ny razana araka ny ampidim-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Fa ao amin'ny tenany no hitoeran'ny fahafenon'ny fomba an'Andriamanitra rehetra. Amen. Aiza hoy? Ao amin'ny tenany iza? Ao amin'ny tenany Kristy. Tehiteny aminao androany fa araka ny teny nambaran'ny Paoly io, ao amin'ny Kristy no hitoeran'ny fahafenon'ny fomba an'Andriamanitra rehetra. Raha tamin'ny ampahany ihany ny sehoan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ho Andriamanitra manasitrana aretina eo amin'ny nofo, ao amin'ny Kristy kosa ny fahafenona rehetra. Dia ny fanasitranana n'ilay aretina tsy ahitam-panafody dia ny aretin'ny fanahy izay mitondra fahafatesana mandrakizay. Raha tsy makany amin'ilay mpanasitrana tsara indrindra sy mamy indrindra ianao dia Jesosy zany. Amen. Indraindray tokoa mantsy mety ho sahirantsika mandray karazam-pampianarana milaza hoe fa ahoana ary, fa nga tsy ohatr'izany Andriamanitra, fa nga izy tsy mpanasitrana. Marina tokoa zany saingy lay endrika nisehoany sy nanehoan'ny tenany tany amin'ny fanekena taloha dia tsy mitovy amin'ilay endrika feno nisehoany tao amin'i Jesosy. Tao no misy ny fahafenona rehetra, hozy Paoly, hitoeran'ny fahafenon'ny fomba an'Andriamanitra rehetra. Io ny Andriamanitsika, io ilay Jesosy mpanasitrana anao, io ilay Jesosy tiako tiavinao, tiako latsa-pity amin'i Jesosy ianao manomboka androany, ary rehatra amin'ny fitiavanao azy isan'andro isan'andro. Aleloia. Tsara loatra Andriamanitra. Tsara loatra Andriamanitra. Ndao fitiantsika vetivety ny zavatra nampitondrain'Andriamanitra antsika teto androany. Ny voalohany indrindra dia izao hoe aza variana aloha amin'ny fitadiavana vahaolana sy fanasitranana na amin'izay mety ho aretina izay mahazo anao eto an-tany. Fahabanjina ilay fanasitranana mandrakizay nitanterahan'i Jesosy ho anao. Rehefa mibanjana an'izay ianao dia manaraka ho azy ny zavatra rehetra, ary tsy tanjona ny zavatra rehetra, fa ny tanjona dia hiaraka amin'ny Kristiany mandrakizay. Ny faharoa dia izao, fahasoavana ilay fanasitranana nomen'i Jesosy antsika. Izy nandoa ny vidin'izany tamin'ny alalan'ny fanetreny tenany, namelany voninahiny tany an-danitra izy, tonga olona, fa tsy vitan'izay fotsiny, fa nanaiky izy ho kapohana, nanaiky izy ho ratraina,
tenenan-dratsy nanaiky izy ho fantsihana teo amin'ny azo fijaliana. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe zany manolotra ny tenako, izy mihitsy nanolotra ny tenany. Alleloia. Ny fahatelo dia zao, tehirizo ny finoana. Tehirizo ny finoanao. Fa ny finoana mety ho raraka raha tsy tehirizinao. Ny fitehirizana ny finoana dia amin'ny alalan'ny fiombonana aminy. Ozy Jesosy hoe nangataka ozy izy mba tsy ho raraka ny finoanao, mba tsy ho levina ny finoanao. Matsainy Simona Petera, mangatah ianao mba tsy ho levina ny finoanao, mba tsy ho levina koa ny finoan'ny hafa. Ny fahaefatra dia izao, Jesosy ilay mpanasitrana tsara indrindra, ilay dokotera tsara fanahy sy malala fomba. Tsy hoe satria nanaiky azy ianao dia ianao ny tena rôle na ianao ny tena grand. Tsy izay akory. Raha miverina amin'ilay tantara teo tsika dia raha metra-panontaniana aminao aho hoe iza zany ny tena grand, ianao le nanaiky nanome autorisation ve sa le dokotera mahay sy tsara fanahy sy mitsabo maimaimpona? Iza ny tena grand, iza ny tena lehibe? Izy ny tena lehibe fa tsy ianao akory. Manetretena fa izy le tena lehibe sy tsara indrindra. Ary ny farany resantsika teo dia izao, ao aminy no misy ny fahafenoana rehetra. Ampahany ihany ilay Andriamanitra nanasitrana tany amin'ny fanekena taloha. Ny fanasitrana anie efa nisy foana e. Fa nisy foana anie fahagagana tany amin'ny fanekena taloha e. Fa ny zavatra tsy vita tany amin'ny fanekena taloha dia le tena fanasitranana ny fanahy. Le fanapahana n'ilay hevitra mampisaraka an'Andriamanitra amin'ny olony. Tsisy navitan'izany afa-tsy Jesosy ireny ihany. Satria ao aminy no mitoetra ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Amen. Manantena fa amin'ity marain'ity dia amelombelona ny fanahinao sy ny finoanao indray aza ny tenin'Andriamanitra izany. Ary indrindrindrindra mivavaka mba aprehitra ny fitiavanao an'Andriamanitra izany teny izany. Afahanao mamakivaky ny tontolo andro indray amin'ny fitiavana an' Jesosy. Afahanao maniry fiombonana sy firaisam-panahy aminy indray amin'ity androany ity. Vao miala eto ianao dia ozy ianao ohatry ny te resaka amin'i Jesosy indray aho zany, fa tiako loatra izy. Tsy amin'ny tontolo andro androany ihany fa amin'ny herinandro manontolo ity indray. Amin'ny fiainanao manontolo mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny ranon'ny lanitra dia araka hitsena azy tsika fitiavana be ny hitsenantsika azy. Alleluia. Zao araka ny vakitsika teo tao amin'ny Efesiana 5 le zava-miafina. Vakio rehefa tonga ny antranontsika averimbenena fa manam-potoana kely ianao. Any am-piasana ka manam-potoana ianao. Tsy hoe akory ajanonao ny asa dia hamaky an'ilay izy ianao fa hoe mba manana fotoana kely zany eo dia afaka vakianao ny Efesiana 5 io. Ny zava-miafina, ny fiangonana ny rasan'Andriamanitra. Inona ny takian'Andriamanitra amintsika? Tsy misy pentina, tsy misy fiketronana. Zany hoe mba tsara tarehy tsara zany tsika rehefa mihaona amin'i Jesosy eny amin'ny ranon'ny lanitra. Amen. Le tarehy resana zany tsy le ohatra anazy zao sy le ohatra anao zao le hita maso, fa lay tarehanao ara-panahy mihitsy sy ara-toetra mihitsy no tsara tarehy. Dia zao zany dia efa miomakomana tsara daholo e. Aleo za mba hanao metimety ho an'ilay malalako, ho an'ilay tiako, fa hitsena azy rehefa tonga izy dia mba amboarina tsara daholo ny toetra, amboarina tsara daholo ny toe-po sy ny toe-panahy, tehirizina tsara ny finoana. So dia tonga izy dia hoe ohatran'ny hitako anefa ianao kay tsy nino akory. Ianao kay tsy mino ny fisiko akory, fa tsy fantatro hoe mba nanaovy ny hafa dia mba nanao koa ianao, mba niomana ny hafa dia mba niomana koa ianao. Tehirizo ny finoanao. Tehirizo ny finoanao ohatra ny tehirizam-polo ny finoany. Afaka hiteny ianao hoe tena natateraka ny fihazakazahako ny tahiry ny finoako ty. Afaka hiteny ianao hoe tena mba mety kosa ve zao Jesosy? Ohatra mety kosa zao tarehako zao
ohatrany tsy misy petina tsy misy fiketronana averiko ihany fa ny toe-po ny toe-panahy sy ny ara-panahy zany resantsika zany amen alleloia tsara jesosy zao tsika hitsangana isotra azy idera azy anyme voninahitra azy ny amin'ny teny zay nizarainy tamintsika androany asany raha taony amin'ny tompo ny tananao dia misaora azy manomeza voninahitra azy ray masina tsara indrindra misaotra ny amin'ny teninao mankasitraka jesosy fa tsara indrindra ianao misaotra tompo malala fa nampatsevinao taminay androany indray fa ianao ilay mpitsabo tsara indrindra manasitrana ny areti-panahy sy ny fahaverezana mandrakizay misaotra jesosy fa nisitraka an'izany zay tsy amin'ny herinay tsy amin'ny tanjakay tsy amin'ny asanay fa tamin'ny alalan'ny asa-pamonjena ny tanterahanao jesosy tsy nisy fanerena anao afahanao nanao an'izany jesosy fa ny fitiavanao anay ny nanaovanao an'izany mankasitraka tompo tsapanay indray androany ny firetan'ny fitiavanao anay dia ty hirehatra ho anao koa jesosy ny fitiavanay amin'ity androany ity mankasitraka ny amin'ny fahasoavana nomenao anay famonjena maimaim-poana mankasitraka ny amin'ny finoana koa izay apetraka ao aty anatinay mankasitraka jesosy fa tsy miseho amin'ny ampahantsony ianao fa miseho amin'ny fahafenoan'andriamanitra rehetra tamin'ny alalan'ny fahatongavanao tetỳ an-tany tamin'ny alalan'ny fandresenao misaotra jesosy fa mihoatra noho ny mpandresy zay satria tsy ny sasatra fa kosa misitraka ny fahatsaranao rehetra mankasitraka jesosy atolotra ianao amin'ity marain'ity ny fiderahana ny fiankofana ny voninahitra ny fisaorana sy ny fankasitrahana rehetra amin'ny anaran'i jesosy amen nandao hitahaka mafo an'i jesosy dia afaka mipetraka vetivety isika dia manao ny fanatitra isika sady mifampizara vaovao vitsivitsy ny sekoly dia mitoy eto foana ihany toy foana ny sekoly isa-maraina rapitso alarbi dia sekoly fitahim-panahy sy fanambiana toetra manomboka amin'ny fito sika ka hatramin'ny valo sasany eto amin'ny deuxième étage ny super u Analakely aoka tsika mba tena ho mpianatra rehefa mpianatra dia mba mamonjy sekoly rehefa afaka mangatany jesosy amin'ny fandaram-potoananao samihafa raha ohatra ka tsy mavita manaraka eto ianao dia afaka mijery any amin'ny Facebook amin'ny HVKL mission event afaka mieno koa ianao any amin'ny radio atsika 90 teboka 7 dia misy foana isaky ny adiny iray ny teny manafaka dia misy koa ny toriteny ny fizarana teny adiny iray eo zay afaka inona ny maraina ny atoandro ary ny hariva ampirisihana mpitiavana anao ny anotsika ny anao manjery satria tena mamelombelona izy ireny ary mamerimberina ny teny ihany koa zay raisitsika eto misy ny HVKL radio zany na ny eto Antananarivo na ny any Antsirabe na ny any Antsiromandidy na ny any Mahajanga isaorana an' Jesosy ny fananganan'ny olona sy ny fanomezana antsika n'ireny fantsindreny mba hafana mizara ny filazantsara sy ny fahamarinana zay mampijoro ny zanak'Andriamanitra dia eo ihany koa ny YouTube jereo amin'ny YouTube misy HVKL mission afaka jerentsika any ihany koa ny toriteny rehetra sy ny fotoana rehetra zay rahantsika eto Madagasikara misy koa ny avy any ivelany rapitso alarbi ariva dia mitoy ny école biblique eny amin'ny HVKL centre HVKL eny amin'ny bypass manomboka amin'ny Rosasany raha ohatra ianao efa mpamonjy an'izany nandritra ny 2 volana mahery kely teo dia ampirisihana mpitiavana ianao anohy tsara foana anatrika an'izany fotoana izany raha zao ianao vao manana fahafahana sy resy lahatra anatrika an'ilay fotoana dia tsy manina fa mbola tsy tara tongava mbola misy eo amin'ny 2 volana eo vao tena tapitra le izy mbola fotoana zao tongava fahasaina mpitiavana ianao amin'izay amin'ny Rosasana ka hatramin'ny 4 eo satria amperahana ihany koa amin'ny fampitondrana ambavaka io fotoana ny école biblique io ny alakamisy zao dia tsy misy ny fivadikanana eny amin'ny Shalom Matany Mena kanefa azonao atao foana ny mifady anana amin'izay toerana rehetra misy anao fivadikanana sy vavaka fa tsy hoe mifady fotsiny fa miaraka mivavaka foana izy io ny zoma dia amin'ny 4 ny fotoanantsika ao amin'ny trampokon'olona Analakely amin'ny 4 ariva zoma fanotronana andraisantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony dia
anaovantsika fiderana sy fiankofana ihany koa mahafinaritra be ampirisihana antsika mba hamonjy andrany fotoan'izany efa nilaza pasteur Rodolphe tamin'ny zoma hoe mba ataontsika hoe rehefa tonga ny amin'ny enina dia tena mba mirava daholo ny rehetra satria mba tsy mody ariva be zany tsika rehetra dia mampirisika antsika mba ho avy anatrika an'izany fotoan'izany amin'ny asabotsy zao amin'ny varisasany eny amin'ny centre HVKL bypass manasanao ihany koa fotoam-piankofana, fotoam-pidirana an'Andriamanitra, fotoana andraisana ny tenin'Andriamanitra, fotoana ihany koa andraisana ny fanasan'ny tompo miaraka. Dia mampirisika anao hoe ampitiavana raha mazoto ianao dia tongava minao fa meny Jesosy fafahana ianao afaka manatrika an'ireny fotoana ireny. Ny alahady moa dia maromaro ireo pasteur ato mitondra vondrombavaka samihafa, cellule de prière, fiangonana mihitsy ara dia manatona an'ireny pasteur ireny ianao raha ohatra ka maniry hiara-iombina ao anatin'ireny vondrombavaka samihafa ireny misy ny maraina, ny alahady maraina, misy koa ny alahady hariva. Anasana anao ampitiavana daholo ny rehetra ireny ho voninahitr'Andriamanitra sy mba hiorenantsika tsara ao amin'i Jesosy hitombony ny fitiavantsika azy foana isan'andro isan'andro. Amen. Ndosika hitsangana ary isondran'i Jesosy hatrany any amin'ity maraina ity. Ozy tsika malagasy hoe ny fisaorana ohatra ny fary lavavany fa tena zay mihitsy le izy te hisotran'i Jesosy foana, te hanome voninahitra azy foana. Indraindray koa ny tolo tsy voatery ho diso daholo izay nambarany fa mba misy marina ihany koa le izy. Fa ny antsika ny fisaorana dia ho an'Andriamanitra, ny fidirana dia ho azy mandrakizay, ny fankasitrahana dia ho azy foana foana. Amen. Asany raha ataony amin'ny tompony tananao dia makasitra azy, midera azy, manomeza voninahitra azy. Ray masina tsara indrindra makasitraka sy midera anao zay. Ny amin'ity fotoana androany menao anay ity, misaotra ny amin'ny teny menao, misaotra ny amin'ny fampiasanao ny mpanomponao Jesosy makasitraka ny amin'ny sofina ny sokafanao, makasitraka ny amin'ny foza ny kasianao, makasitraka Jesosy tompo malala ny amin'ny fahatsaran'ny teninao sy ny fanambaranao. Naterinao teto aminay androany, misaotra koa fa afaka nanatanteraka fanatitra izay tanyity maraina ity Jesosy misaotra ny amin'izay afaka nanao an'izany, misaotra ihany koa ny amin'izay tsy afaka nanao an'izany matoky izay fa afaka nanatanteraka an'izany izy amin'ny manaraka. Ray masina tsara indrindra indro amin'ity maraina ity atolotra ho anao indray ny tenanay ho fanatitra velona masina akasitrahana ho tompo malala. Amin'ity maraina ity koa dia atolotra ho anao Jesosy ny fitiavanay manontolo satria tsapanay fa tena tia anay tokoa ianao, fa tena tsara tokoa ianao rery ihany mendrika ho tiavana, ianao rery ihany mendrika ho deraina, ianao rery ihany tena mendrika ho ankasitrahana. Misaotra Jesosy manome voninahitra anao, apetraka aminao indray ty herinandro izay ho diavinay ity Tompo, apetraka aminao ny volana izay ho diavinay Jesosy Ray masina tsara indrindra, raha ohatra mbola tsy tanteraka tsara ny fanasitranana ny fanahy aminay izay manaraka rehetrarehetra eto dia manonona mba ho tanteraka ao anatinay tsirairay avy zany Jesosy amin'ny alalan'ny finoana, amin'ny fandraisana ny fahasoavana, ny fanomezana maimaim-pony ny fiainana mandrakizay izay nividinao tamin'ny rahanao sy ny fijalianao Jesosy raisinay izany androany ho tanteraka eo amin'ny tsirairay avy. Mety eo koa nefa ny aretina izay mety mahazo anay ao anatin'ny nofo, ao anatin'ny saina, ao anatin'ny vatanay, ao anatin'ny fihetsem-ponay androany Jesosy dia fantatra efa manaraka ho azy ny zavatra rehetra dia tononinay sy raisinay ihany koa izany fanasitranana izany ho an'ny tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy makasitraka anao sahady izay, misaotra anao sahady izay ny amin'ny efa nataonao, ny amin'ny mbola ataonao amin'izao fotoana izao sy ny amin'ny mbola ho tanterahanao Jesosy eo amin'ny fiainanay tsirairay avy reto, makasitraka Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha isika ny sodranao tsinonina amin'ny anaran'i Jesosy. Hitahy anao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapetra ny tavany aminao anie Jehova ka mindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Ny fahafenoan'i Kristy anie tena hitoetra betsaka ao anatinao. Ny fahatakarana ny fahatsanan'i Kristy hitoetra mafy ao anatin'ny fonao. Ny fitiavana ny Kristy hirehatra manomboka izao toy ny afo tsy mety maty ao anatin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zanao fahasoavana ary fahasoavan'Andriamanitra mato zao ary fahasoavan'Andriamanitra mato zao anareo dia samy tahiny Jesosy daholo tompoko.